Miarabantsika rehetra. Ny anarako a Andriamalala Nantenaina Tahiry, fantatro amin'ny sehatry ny asa fiantso hoe Nantenaina. Ny andraikitro moa dia mpandrindra ny tambazotra mponina fahasalamana tontolo iainana, fantatra koa hoe PHE raha version anglaise moa izy Population Health Environment, ndraiky koa izy version française hoe SPE Santé Population Environnement, dia mandrindra ny tambazotra nasionaly. Izay zany no anjara andraikitro izay tambazotra nasionaly mampivondrona ny mpietsehatra amin'ny ny tontolon'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ireo mpietsehatra amin'ny lafiny fahasalaman'ny olombelona. Ny fomba fiasa moa zany ao amin'le tambazotra PHE dia mampiroborobo an'izay le fomba fiasa maro lafo zay. Zay moa zany le fomba fiasa resahany eto hoe le amin'ny lafiny fiarovana ny tontolo iainana moa zany dia ezahana hampiroboroboana izay fomba fiasa zay, satria raha ohatra ka tena mikatsaka an'izay le hoe fiarovana ny tontolo iainana atra izay dia mila manana an'izay fomba fiasa maro lafo zay, satria raha secteur iray ihany zany, raha hoe lafo iray ihany no atao, zany hoe mionona fotsiny amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana, dia sarotra be ny hatongavana amin'ilay tanjon'izay. Fa mifandray maha olombelona sy ny fiarovana ny tontolo iainana, dia izay zany no tsara amin'ity approche ity, mijery an'izay le hoe fanatsarana ny fiainana, fanatsarana ny fahasalaman'ny olombelona, dia iny avy eo no manampy amin'ny resaka fiarovana. Matetika moa izay fifandraisan'izay hita foana rehefa hoe simba ny tontolo iainana dia misy vokany ratsy eo amin'ny fahasalaman'ny olombelona. Izay zany moa efa hita mazava be, fa ny zavatra iray tsara tsonganina koa zany amin'ity approche na fomba fiasa ity dia jerena ihany koa hoe ahoana ny fomba ahafahana miaro ny tontolo iainana rehefa manatsara ny fahasalaman'ny olombelona. Izany hoe ny fahasalamana moa fantatsika tsara fa somary mivantana kokoa zany ny impact, zany hoe raha misy marary ka tsaboina dia tonga dia hita hoe sitrany eo izy. Fa rehefa mijery tsika amin'ny lafiny fiarovana kosa, raha ohatra zao manao tombana na mijery ny impact na effet ny resaka fiarovana, elaela kokoa zany vao hita tena hoe vaingany any amin'ny andavanandro n'ilay mponina le impact zay. Fa dia izay zany nijerena hoe ny fanomezana an'ireo tolotra ara-pahasalamana ireo dia lasa outil ho an'ny conservation. Zany hoe rehefa tsapan'ilay olombelona zany misy zavatra mipaika mivantana amin'ny fiainany, dia misy zany motivation na hoe engagement kokoa afaka mitarika anazy any amin'ny lafiny fiarovana ny tontolo iainana, satria hitany hoe tena hoe misy vokany mipaika azo tsapain-tanana zany entina aminazy. Dia amin'izay fotoana izay zany lasa fitaovana na outil de conservation ny fanomezana izay santé zay. Ho fanampin'izay ny faritra rovana na le toerana manan-karenina ara-boajanahary eto Madagasikara, ny mpietsehatra moa mahita an'izany tsara, fa any amin'ny faritra lavitra, sarotra takarina, noho izay dia sahirana zany ny fahatongavan'ireny tolotra ilain'ny olona reny any amin'ireny faritra ireny. Ka rehefa voavaly zany ireny filana voalohany ireny dia moramora kokoa no mitarika ny olona andeha hiaro ny tontolo iainana. Misy raha maka ohatra tsika zao, misy an'ilay atao hoe pyramide de Maslow zay, misy an'ilay besoin primaire ny olombelona, ka raha tsy voavaly ireo besoin primaire eo sarotra zany ny vadika any amin'ny aty amin'ny base faharoa sy ny fahatelo sy ny fahaefatra farany, hoe raha tsy voavaly ireo dia ireo zany no ezahana valiana. Aloha mila fantarina hoe inona ny tena ilain'le fokon'olona, satria mila miaraka amin'ny fokon'olona zany rehefa miaro amin'ny tontolo iainana io, mba ahafahana tena mahazo an'izay le hoe maharitra izay, fiarovana maharitra, fitantanana maharitra ny valan-javaboary na faritra rovana sy ohatr'izany. Dia mila valiana zany reny filan'ireny olona reny, dia rehefa voavaly reny dia mora amin'izay no mitarika azy hoe ndao andeha hiaro an'ity, ndao andeha hamboly hazo, ndao andeha hanao reforestation, ndao andeha anangana dina ohatr'izany fiarovana ohatra. Dia eo zany mahatsara an'ilay fomba fiasa hoe mila misokatra zany amin'ny sehatra maro izay mahavaly an'ilay filan'ny mponina rehefa hiaro ny tontolo iainana. Dia amin'izay fotoana izay misy kokoa zany le atao hoe valeur na le résultat azo amin'ilay asa fiarovana. Zay zany no tena amin'ny ankapobeny le fomba fiasa approche izay ampiroboroboana. Dia teo moa zany nahitana hoe efa nisy nampiatra ny fomba fiasa io, dia no nita fa nisy tena vokatra tsara. Dia nisy moa zany ny fanapahan-kevitra tamin'ny 2024 tany hanangana réseau anankiray, izay io le réseau tantaninay moa zany amin'izao fotoana izao
dia apiroborobo amin'izay fomba fiasa maro lafo zay de eo koa moa zany misy ny fifanakalozana ao amin'le mpikambana ao anatin'ny tambazotra, misy zany ny échange fifampizarana satria zay koa zany anisan'ny hita hoe tsy ampy tamin'ny hatramin'izay tsy ampy mifampizarana hoe misy manao zavatra tsara fa ilaina mifampizara amin'ny petsehatra hafa, ilaina mifampizara fitaovana outil sy ny ressources zay misy de ao anatin'io tambazotra io zany réseau moa zany no ahafahana misy an'izay le fifampizarana zay. Ny approche en réseau zany tena hita hoe manamora an'izay le fifanakalozana zay manamora an'izay le fifampizarana zay dia io moa zany no tantanina amin'izao fotoana izao ary anisan'ny nahatonga ny tena hoe voasokajy tao anatin'izay le top 100 tamin'ity andihany voalohany ity moa zany ny fomba fitantanana n'ity tambazotra ity satria misy lafiny resaka haitarika moa anatiny ny leadership moa dia ny fomba fitondrana sy fitantanana an'izany tambazotra izany koa maro ny mpikambana maro ny lafiny samihafa ao misehatra amin'ny lafiny samihafa dia ao anatin'izay fandrindrana an'izay zavatra rehetrarehetra zay zany no anisan'ny asa natao tao anatin'ilay izy. Nalany tao anatin'le top 100 moa zany de nafinaritra sady nahafaly moa zany anisan'ny voasokajy tao anatin'ireo tanora zany tarika amin'indray lafiny fiarovana mahafinaritra satria hita taratra zany hoe nisy vokany ny asa natao moa mazava ho azy ary hita zany hita mivaingana sy hita avy any ivelany le vokatra azo tsapahi-tanana dia atao hoe nafaly koa satria misolo tena moa zany misolo tena atao hoe ny tanora ao anatin'izay amin'izay hetsika zay dia mampiseho ihany koa fa mahavita zavatra zany ny tanora ao anatin'izay sehatra zay rehefa miasa miaraka amin'ny passion moa zany le izy dia zay le vokatra de mahafaly satria misy ihany koa zany ny atao hoe hirika azo ararotina ao anatin'le izy satria misy ny mety hoe tolotra vampikarakara moa zany lafiny fampiofanana fanamafisana ny traikefa ihany koa ny tena moa mbola sady mianatra foana mianatra ny fiainana de mino sy manantena zany fa ao anatin'ity nalany ity de isy zava-baovao ihany koa mbola ho azo ary indrindrandrindra moa zany fifaneraserana amin'ireo tanora hafa afrikanina lany ihany koa de mino fa isy zava-baovao ho azo ihany koa dia ny zavatra tsara moa raisina zay azo ampiariny eto amin'ny firenena ahafahana manatsara hatrany zany resaka fiarovana tontolo iainana mazava ho azy sy ny fampirobobona ny resaka ny anjara asan'ny tanora koa ao amin'ny sehatra zay misy amin'izao fotoana izao. Ya rehefa manao zavatra moa zany de misy foana ny atao hoe fianarana araka ny resahana teo de misy ihany koa ny obstacle mazava ho azy. Ny mety obstacle angamba amin'ny fanatanterahana ny asa de hoe matetika rehefa mitondra zavatra fomba fijery vaovao ianao anaty tontolo anankiray dia mila ezaka sy mila tosika mafimafy kokoa zany mba ahafahana mandresy lahatra ny an'ireo olona zany amin'ireo cible natao hoe ireo mpiara-miombonantoka moa zany dia mila an'izay miezaka mafimafy zany mila mampiseho ianao hoe inona le tena vokatra, inona zany ny avantage amin'ity fomba fijery hoentina ity de eo moa zany le resahako zay rehefa matetika rehefa zava-baovao dia mila fotoana kokoa zany mila faharetana le izy mba voarain'ny olona tokoa zany le izy fa tsy mahazo hoe maimaika be zany na hoe taitaitra be fa mila an'izay le faharetana zay de mila fantarina tsara ihany koa zany le ilain'ny mpiara-miombonantoka hoe mamaly an'le filana ve le izy zay no atao hoe lesona azony tsoahana moa zany ny lafiny anankiray koa resaka fiovam-pietsika moa zany na changement de comportement ihany koa iny koa zany mbola atao hoe défi mbola mipetraka foana hatramin'izay iny na any amin'ny nivon'ny fiarahamonina nivon'ny vondron'olona ifotony ara moa zany mbola atao hoe ezaka mbola mila fikarohana sy ezaka mafy ahafahana mahatratra an'izay de io angamba ny tena hita hoe atao hoe défi angamba ny filazana azy
mety tsy tena obstacle fa défi apetraka moa zany ary mampirisika ihany koa zany hikaroka foana indray le vahaolana tena mahomby zay mba ahafahana manatratra an'izay le hoe fiarovana maharitra zay eny fotony. Ao anatin'ny asa moa zany dia misy le vina hoe mponina salama, miaina sy miaro ny tontolo iainana salama, manana antom-pivelomana maharitra sy afaka miatrika ny fivaovan'ny toetrandro izay efa manomboka hita tsapahittanana zany le vokatr'izay fivaovan'ny toetrandro izay. Dia miaraka amin'izay vina izay zany dia ao anatin'ny ny asa moa zany dia mampiroborobo an'ity fomba fiasa ity foana hatrany ary mba anisan'ny tanjona moa zany ho lasa hito modely hito fomba fiasa ito zany anisan'ny modely anankiray hampiarin'ny rehetrarehetra, zany hoe zay miaro amin'ny resaka tontolo iainana mazava ho azy sy eny koa zany ireo mpiatsehatra hafa amina sehatra mifandray amin'izay mba hampiatra an'izay fomba fiasa izay sady mijery ny maha-olona sy mijery an'izay le fiarovana ny tontolo iainan'izay. Dia izay zany anisan'ny tanjona mba hipetraka ho modely anankiray ho hampiarin'ny rehetrarehetra zany izay le fomba fiasa izay ao anatin'ity hetsika ity. Dia ao koa moa zany ao anatin'izay le ty asa ity moa zany ao foana le fikarohana zany hoe innovation moa zany. Innovation zany hoe zava-baovao foana mety ahomby ao anatin'le asa atao moa zany dia ao zany mifampiarana an'ireny innovation reny fanandramana moa zany misy ny andramana mety dia ahazoana tombony dia rehefa hita mety dia iny zany no aparitaka ihany koa ao anatin'izay le faritra maromaro iasan'ny mpikambana ao anatin'ny tambazotra izay. Mbola maromaro ihany koa moa zany no ao anatin'ny hoe famokarana fitaovana afaka ampiasain'ny maro ao anatin'izay dia afaka ampiarina eny anivon'ny fokon'olona, vondron'olona ifotony mazava ho azy fitaovana zany mba mora azo sy mifandraika amin'le zava-misy ny toerana, zany hoe le contexte moa zany. Izay no misehatry ny asa. Mahakasika ny topson indray dia misy koa ihany koa zany ny vinavina miaraka amin'ireo voafantina niaraka tamiko dia efa misy moa zany mikenikena ny asa iarahana ahafahana mampiroborobo indrindra moa zany ny sehatry ny tanora amin'ny lafiny resaka fiarovana. Dia io zany moa zany le hoe fanomezana ny fizarana ny lesona sy ny traikefa azo moa zany tao anatin'izay amin'ireo tanora zay maniry hiditra amin'izay sehatra izay ihany koa. Dia fitaritana moa zany mazava ho azy fijerena ireo tanora misongadina ihany koa. Misy ny tanora misongadina eto amintsika atao hoe any amin'ny faritra any amin'ny zone tsy dia hita maso fa misy tanora manao zavatra tsara fa tsy heno sa tsy fantatra. Dia ireny zany no ezahana ihany koa ho tedavina zany dia mba hoeny koa ny feo ireny tanora ireny satria araka ny tena teo manana hevitra tsara, azo ampiarina tsara mihitsy koa zareo ireny. Dia asiana an'izay le fifandraisana ny tanora ihany izay koa anisan'ny hetsika eritreretina miaraka amin'ny izahay zany tao anatin'ity topson ity. Ny hafatra moa zany indrindra moa zany hoe ho an'ny tanora no tena hoe hiantefany dia ny tsara foana zany mianatra ny fianarana dia misy foana zany ny fianarana azo raisina ao anatin'ny hetsika anankiray. Dia indrindra moa zany raha hoe amin'izay le tanora zay dia tsara zany rehefa misy ny hirika na opportunité dia ararotina foana rehefa misy ireny satria ao anatin'ireny moa zany araka mahirika azy dia misy ny zavatra azo alainao ary anatombo ny traikefa izay anananao foana iny. Dia amin'ny voaloha indrindra moa ty sehatra iasantsika ity ilaina foana koa zany no manao zavatra na tsy voatery ho
miara-bola foana moa zany voalohany, raha indrindra moa zany re vao hiditra amin'le sehatra, fa ilaina maka traikefa. Rehefa azonao iny traikefa iny dia iny afaka ampiarinao amin'ny sehatry ny asa foana avy eo. Dia tsara indrindra moa zany ireny hoe miditra amin'ireny resaka manao association, vie associative, ny bénévole sy ohatr'izany, ireny zany azona traikefa tsara, afaka ampiarina tsara amin'ny sehatry ny asa teo aoriana. Ny mety hoe hafatra manaraka dia hoe rehefa misy zavatra zany ny passionné anao dia trandraho foana iny. Ny tena tsara moa zany manao, indrindra moa efa teo aoriana hoe manao zavatra mipassionné anao sady asanao dia mandeha ho azy le izy avy eo, tsy mahatsiaro tena ianao hoe ho voafatopatotra na hoe voateritery amin'izay sehatry ny asa izay, fa rehefa tianao le zavatra ataonao dia iny zany vao mainka mampirisika anao hanao zavatra tsara foana, mampirisika anao hikaroka foana, mampirisika anao moa zany amin'izay le sehatry ny asa izay, hampiroborobo ny zavatra ataonao. Dia tsara zany fantarina izay hoe aiza ho aiza le passion dia afangaro amin'izay le compétence izay dia iny avy eo no ahafahana mahita ny lalana tiana soritana. Ny tsara koa mety teboka tsara faritana dia hoe resaka développement personnel ireny zany ireny koa zany ilaina no manaraka an'ireny mba ahafahana mahafantatra ny tenanao, inona ny zavatra tianao sy ilainao. Dia resaka développement personnel koa ahafahanao mampitombo ny personnalité anao, iny manampy be anao na tsy amin'ny sehatry ny asa fotsiny ary fa amin'ny andavanandrom-piainanao andavanandro. Resaka développement personnel ireny efa misy moa zao amin'izao, mora kokoa no mikaroka n'ireny karazana hoe fisian'ireny mitambazotra amin'izao, ny internet, ny vidéo ireny zany afaka ianarana amin'ireny développement personnel ireny, manampy be ao anatin'izay zavatra izay. Ny tsara raraotina koa indrindra moa amin'ny mahatanora dia ny resaka miserasera amin'ny hafa izay, io fiseraserana amin'ny hafa io zany ahafahana mifampizara sy mahazo moa zany mazava ho azy. Rehefa mizara ianao dia mandray ihany koa anankiray, dia izay le hoe miditra anaty réseau, ohatra n'ireny réseau des jeunes ireny zao no tsara be, ahafahana mifanerasera amin'ny tanora ihany koa. Misy ny resahantsika teo, tanora misy manana hevitra tsara, mifampizara ny traikefa, ny zavatra ananana, dia iny zany ny tombony be iny, ahafahana manatombo ihany koa zany ny zavatra ananana, ahafahana miatrika ny sehatry ny asa sy ny mampitombo an'izay le fahaiza-manao izay. Vita koa, vitanao koa.